finoana manana hetsika ho tanterahana ry zareo livonhevitra ny mandakana Ambohimangarova amin'ny alady avizao izay anatsahana ny zanaky ny fiangonana sy ny zanaky ampelezana rehetra. Ho antsika efitsika mandakana Ambohimangarova dia mahatsapa tokoa fa maro be ireo fitahin'Andriamanitra izay narotsany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, indrindra teo amin'ny fiangonana. Koa dia io alady fa 20 ny volana Jona 2022 ny fotoana isaorantsika an'Andriamanitra noho izany fitahina izany, ary fotoana ihany koa anatanterantsika ny voka-dehibe ny fiangonantsika amin'ity taona ity, tahaka ny fanaon'ny fiangonana rehetra. Tahaka amin'izao ny fandaram-potoana amin'ny alady fa 20 ny volana Jona io eny andakana Ambohimangarova. Amin'ny fitolona sasany maraina dia isy fiara imbonana miainga avy eo amin'ny total Andravoangy 520 ariary ny sarandalana mandroso sy miverina. Amin'ny fitolona sasany maraina eo amin'ny total Ambodivolo. Amin'ny 7 sasany maraina isika no anomboka na ny fanakovavahana izay ho faranana amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo, ary aorinan'ny fanakovavahana dia isy ny lavantombokatra izay fanaontsika raha teo zany, ary isy ihany koa ny fiaraha-misakafo ny mpianakavy ny finoana rehetra. Izany dia manentana antsika mba samy homana amin'ny fitaovam-pihinanana ny vilia sy ny sotro izany. Io alady io ihany koa araky ny fantatsika dia io ny fotoana ahatsirovatsika ihany koa ny fetin'ny ray, ka dia isy fotoana manokana ao anatin'ny fotoana io mba hiarabantsika hitondrantsika ambavaka ny raim-pianakaviana rehetra amin'ny mahafetindray izany fotoana izany. Noho izany riavana malala, noho izany ho antsika taranaka zanaky ny efitsika mandakana Ambohimangarova rehetra, fifaliana ho an'ny fiangonana andakana ny miantso, ny manasa ny mpianakavy ny finoana rehetra, ny taranaka, ny teraka andakana Ambohimangarova rehetra, zay rehetra manana roim-piaviana avy any Ambomanga, asaina isika rehetra ho tonga eny an-tanindrazana. Ny alahady fa 20 ny volana Jona ho avy zao anatanteraka ny voka-dehiben'ny fiangonana isika. Ny vola rehetra azontsika amin'io dia ho atokantsika ho amin'ny asan'ny fiangonana, ho amin'ny fampandehanan-draharaha ny fiainan'ny fiangonantsika, ka dia alao hery ry zanaka andakana ho tonga maro isika, hifanentana isika, ary dia eo ihany koa no ahitantsika ny fanotantsika ny trano fisainana, ary efa ampiasaintsika io trano fisainana io ny ao ambany sy ny ao ambony rihana amin'io voka-dehibe ny fiangonantsika io. Ny fiangonana eny andakana ny sampana velona rehetra dia efa vonona tanteraka ny amin'ny fandraisana antsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'io voka-dehibe io. Ny fandaminana maro samihafa dia efa mipetrapetraka avokoa anatin'izany.